Ny fiavian'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Tesaloniana 2:2-9-10. Itomby amafy ny ady izay atrehan'ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao, satria efa miaina ao anaty fotoan-tsarotra farany isika ary efa fantatry ny devoly ihany koa fa efa kely sisa ny androny dia mitady ny fomba rehetra izy ahatonga antsika ho very, ahatonga ny olon Kristy tsy ho voavonjy. Ka aoka tsy hatahotra ny amin'izany izao sy ianao, fa aoka hianatra ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro ary atsapa ny fitiavany, ary efa tsapantsika izany dia ho ao anatintsika ny fahasoavany sy ny heriny. Fa rehefa manakaiky ny fotoan-tsarotra dia voamaika ny devoly, hamodika antsika voamaika ny devoly, hitady ny fomba rehetra ahatonga antsika ho amin'ny fahaverezana. Ary amin'izao fotoana misy antsika izao dia fotoana tokony hijoroantsika ny herin'i Kristy, fotoana tokony hijoroantsika hoe hitory ny filazantsara isika, hanambara ny fiavian'i Jesosy Kristy fandroana isika, ary mila ny herin'Andriamanitra isika, mila ny fahasoavana isika, koa aza matahotra fa rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra isika dia izy mihitsy no miaraka amintsika, izy mihitsy no momba antsika, ary ny fahasoavany no anampy be dia be ahy sy ianao. Miantso anao ny Tompo amin'ity anio ity. Aoka isika mba olona hankafy, hankamamy ny tenin'Andriamanitra, satria ny devoly dia efa mametraka ao an-tsaintsika ihany koa mba hankamamy ny hevi-diso izay marobe afafiny amin'ny alalan'ny toe-java-misy eo amin'ny fiainantsika. Andao hifantoka amin'ny fahasoavan'i Kristy, andao hifantoka amin'ny herin'i Kristy, ary hafana fo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ary rehefa manao ny asan'Andriamanitra isika dia ho voaomana ny amin'ny fiavian'i Jesosy, ary hitahiriny ny famonjena ao amintsika ny Tompo, ary ho tsapantsika fa eo anelantsika mandrakariva izy. Andao tsika hiaraka hivavaka. Tompo, misaotra anao noho ny teninao, misaotra noho ny fahatsaranao. Meteza hikasika ny fonay indray amin'ity anio ity, ary hamela ny elokay, hamindra fo aminay, ary ny teninao izay voarainainy dia hitondranay ao amin'ny famonjena. Ary izahay tsiraray avy dia ho fitaovana mahomby hatrany ihany koa, hoe ho ampelantananao hamita ny hiraka izay ampanofinao ho anay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen.